enisaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrapetsakao amponaya irate niavy aminao itoetrapetsakao amponaya. Fahameraba-tsika tsirairay avondray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity ity misaotra an'Andriamanitra isika satria omeny hery ary meny fahazavany manjakariva. Loha nidirantsika ny amin'ny lesona ny io dia vavakisika. Ianay tsara andresin-danitra mbola velom-pisaorinao zahay ny amin'ny fitahina sy tantananao anay. Andray ny teninao indray zahay dia mangataka aminao mba mindra fo ary ihany koa hanovy zavatra ho anay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Fa tenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe famelana sy hery. Raketiny filazantsara ny fiainan'i Jesosy ny fahafatesany ary ny fitsanganany amin'ny maty. Saika efa nanjeny fahamarinana verimberina matetika momba ny jaona 7:20 ny rehetra. Fanambarara mahafinaritra zany ary mendrika hodiniana kokoa raha ny momba ny hery miasa ao anatin'ny fifananjenana lehibe io. Manohitra ny asa-pitiavan'Andriamanitra Satana mitsangana mba ho mpiapanga ny rahalahintsika izy ary manambara fa tsy manan-jofonjena ny mpanota. Mahatonga antsika ho voavela eloka amin'ny fahafatesana mandrakizay ny fisafidianana ny fahotana satria safidy ny hisaraka amin'Andriamanitra n'ilay loharan'ny fiainana rehetra zany. Fisafidianana ny ho faty ara-baky teny ihany koa. Ny lalan'Andriamanitra no manome ny lala tokana isy ny fiadanana mandrakizay sy ny tena fahalalana eto amin'izao rehetra izao. Mitondra ho amin'ny fahafatesana izay rehetra mifanohitra amin'izany. Raha tsy manan-danja ny lalàna dia tsy nilaina akory ny nahafatesan'i Kristy. Rehefa maty eo amin'ny toeran'ny mpanota rehetra Jesosy amin'ny mampanome ny lalàna azy dia niraisiny ho an'ny tena ny vokatry ny fandikan-dalàna tamin'ny alalan'izany famonjana ny famaizana avy amin'ny mpanota rehetra ho amin'ny tenan'izany no ahafahan'i Kristy manolotra ny famelan-keloka ny fahamarinana ho an'izay rehetra mino azy, ho an'izay rehetra matoky fa ny fahafatesany no natanteraka an'izany rehetra izany. Tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty no nanamafisan'i Jesosy ny fifanekena izay manome antoka ny amin'izany famonjeny izany ho an'ireo rehetra mino. Tahaka ny anankiray amintsika dia ny aina sy naneho ohatra ny amin'ireo fitsipiky ny finoana mahavony Jesosy ny fianteherany tanteraka amin'Andriamanitra. Anankiray amin'ireo fanambarana nataon'ny Satana ny hoe be fitakiana loatra hozy izy Andriamanitra ary sarotra arahana loatra hozy izy ny lalàna. Ny porofon'i Jesosy anefa fa azony Adama sy Eva nataony nanohitra ny fakapanahy sy ny aina fiainana tsy nisy fahotana. Atolotra ny mpanota rehetra izay manatona ny mpinoana ny fiainan'i Jesosy feno fankatoavana tanteraka ary rakofan'ny tantaran'ny fahamarinana, ny firaketana ny fahotantsika sy ny fikomentsika. Naseho ny taranak'olombelona koa fa efa vela heloka isika ankehitriny raha mitoka ny fahasoavan'Andriamanitra isika dia afaka ny hanaradian'i Jesosy sy hianatra indray ny ho mahatoky. Koa dia alao hery raha tsarovy mandrakariva fa efa niaina takantsika Kristy nanome ohatra antsika ihany koa ary nanafaka antsika ary milaza amintsika fa afaka hialana tokoa amin'ny fahotana amin'ny alalany. Amen.
ianay tsara an'izan-danitro mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny famonjenao, ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fampianaranao. Hoaiza moa izay raha tsy teo ianao ary ianao tokoa ny lalana sy famarinana ary fiainana. Avy aminao no ahafantaranay ny lalana tena izy a. Avy aminao ihany koa ny azahoanay hery ary ny teninao dia melombelona anay sy manoro anay ny lalana tena izy. Ampianaro izahay mba ahay fahatra ny amin'ny fanongolen'ny devoly ary koa ahita sy ahatsiaro fa betiko ny fitiavanao anay isan'andro. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.